manoloana ny fisamborana ny Claudine raha izay mamonjy omaly dia nanambara ny filohan'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara fa tsy mijabaka amin'ny raharaham-pitsarana izy ireo. Saingina eo aza izany dia mampiseho ny firaisan-kina ny antoko ary maneho ihany koa ny firaisan-kinany amin'ity mpikambana ao anatin'ny antoko HVM ity. Tsika moa tany misy lalàna eto misy olona manao fefana manao an'izany ngamba ny atsy izay ny any resaka fa zay kosa dia mampiseho firaisan-kina anay amin'ny Madame Claudine ny antoko HVM no resahako ny tenako manokana ihany koa satria dia anisan'ny olona mpanorona ny antoko HVM io ka zay tsy miditra mihitsy any amin'ny hoe fananinina izy loviana tsaraina reny ve mametraka fanontaniana ihany zay hoe tsy maintsy reny ve ny fomba samorana azy reny zany ny eritreretin'ny olona zay manam-pahefana nanao an'ilay izy tsy anjaranay tsy anjaranay tokony no mitsara zany fa ny anjaranay dia mampiseho firaisan-kina aminy mampahery azy amin'ny zavatra mitranga azy satria maha-olombelona mafy mahazo azy ohatran'ny olona rehetrarehetra dia mampahery mampiseho firaisan-kina tahatra ihany tokoa ny indrindra ny ataoko hoe ny any amin'ny faritry Fianarantsoa satria vao roa andro lasa ny arahana tany nefa anjaranay ihany koa no mampitony ny olona amin'izany satria tsika dia miezaka foana mipetraka ao ambany lalàntsika na inona no lazain'ny olona tsy izahay mihitsy nitarika ny olona any amin'ny zavatra hafa fa mahatokony fahendren'ny fitsarana.